Miarahaba daholo ny vahoaka malagasy petakorona rehetrarehetra eto amin'ity radio un black metal coranique, black salat. Salama va ny taigna? Soa vitan'ny alimiaby e. L'islam est le balai d'Israël. Izay le commentaire anao zoky. L'islam est le balai d'Israël. Ozy anao zoky. Ao amin'ny commentaire. De mizesta be ery anao zoky. Mizesta anao. De andraso nge koaziko tsara eto. Aleo enoko tsara. Eno ny filazako azy zoky. Amaliko le commentaire anao en direct eto. Manjary lasa lava be le izy raha vao am'le commentaire mivaliko. Fa aleo dinga de en direct eto. Ny amaliko any zoky. Premièrement, voalohany indrindra, tonga de ça sent le mec malagasy afaka baka kely de nahitahita fianarana kely de lasalasany andafy kely de tafitafita kely de avy de tonga de manitsinitsy be an'ny tena miseho azy manana droit sy fahalalahana nitsinitsy be, tsotro zao fotsiny. De tonga de mametsaka cause be fotsiny ngeda be, l'islam est le balai d'Israël. Eno inge ho le izy, ça sent le universitaire kely le mba tafita kely de tonga de va hoe manao ino ty izy, manao didi-jado na fangahy iviriny C, fa misy dika amin'ny baccalauréat ny C sy ny diplôme ny C. Eo anatrehan'ny tena fahalalana. Satria tsisy nitako hoe afaka baka na bac plus 666 akory mahatonga any an-danitra. Raha tsy zany de ngamba de tenisany ihany ny tonga tany. De aleo valiko eto le cause-ny zoky fa ny aty zoky tsy mitovy, tsy alako be le cause fa causiko ihany. Tsy mitory, tsy misy pirofo ary tsy fanatika ka tonga de manao didi-jado na be ohatran'izany cause-ny zoky zany. Rehefa tsy fantatra le zavatra de ajanony. So iviteran'ny zavatra tsy fantatra eo ka zao enao zao de efa voahozana sady ange enao zao zoky. Ngamo azonao valiana zany ny cause-ny mpaminany. Tsy azonao atao zany. Kabary tsy valiana, ny kabarin'ny mpaminany eto. Kabary tsy valiana, fa zay mamaly azy dinga de voahozina. De zoky zao voahozina satria nyseho ny tetateta tsy malala ninina de nyseho tonga de nanitsinitsy satria afaka baka kely tery sy mba tafitafita kely tery. De hoe l'islam est le balai d'Israël. De valiko zoky androany. Inona ny atao hoe islam? Une bonne fois pour toutes. L'islam maloha tonga de koaziko any zoky fa tsisy idiran'ny Ismaël mihitsy. Na de kely ary. Azoko mantsy le tiany zoky tenenina hoe l'isan'ny salamo andeviny Israël. Zay ngamba ny tena tiany zoky tenenina raha azoko tsara. Fa am'le hypocrite sy le ohatr'izay moa de atao ankolaka le izy. Satria hoe taranaky ny andevo Ismaël. De hoe tsy andresan'ny Israël mihitsy
ny Islam satria afangaron'ny lahy ny Ismaël sy ny Islam. Tsy mahagaga raha zany ny hitan'ny lahy ao anaty baiboly lahy satria efa hatramin'ny ela no nanjaka ny islamofobia fa tsy hoe vo tamin'ity taona ity akory na hoe vo tamin'ity epoque lahy ty. Efa tany anatin'ny baiboly dia efa nanjaka ny islamofobia. Dia hatramin'izao moa izy indria idray mirongatra zatsy izy, mirongatra zay tsy izy. Ka zay aloha ny teboka voalohany indrindra. Tsisy idiran'ny Ismaël sy ny Islam. Fa mba hitaro kely aloha le zao tontolo zao. Mba hitaro kely le boky vakina. Zay vao miteniteny foana sy mitarotarom-poana. Ny atao Islam dia mifototra amin'ny boky. Efatra amby folo amby zato toko amin'ny soratra arabo. Boky mivadika avy aty manoratra makaty, dia avy aty manokatra makaty. 9,9. Fototry ny Islam. Satria nanidina boky ny zanahary ny lanitra sy ny tany fa tsy nanidina ny zanany, na lahy-tokana io na vavy-tokana. Dia io ny boky farany mbola mapiaiky an'izao tontolo zao ary mbola tsy voadekodé an'izao tontolo zao, na voadekodé an'ry Donald Trump sy anina matoa izy manao an'io sy izao tontolo zao. Zay zany ny atao hoe Islam, fototra amin'ny boky. Ho an'ny mpamaky boky sy ny mpandalina boky. Satria Andriamanitra dia mpamaky boky sy mpandalina boky ary tia boky mazava ho azy. Teboka voalohany, teboka faharoany. Ny Islam dia actuel farak'izay actuel amin'izao 2026 zao, fa tsy hoe zavatra efa tamin'ny 3000 ans avant Jésus-Christ akory, tamin'ny antiquité. Satria nahoana? Tsisy fivavahana sy finoana edivan'izao tontolo zao, indrindra ny tandrefana. Iza ny tandrefana? Kristianina ny tandrefana. Ny Amerikanina ny tandrefana, Frantsay ny tandrefana. Etsetretra. Ny Anglisy ny tandrefana. Reny ny Kristianina. Dia divan'ny Kristianina mazava ho azy ny Islam. Fa izy tsy niady tamin'ny niady tamin'ny Vietnam ihany izy zany. Izy tsy niady tamin'ny Corée du Nord ohatra. Hoe mivantana be tena hoe teny ady tena hoe berk, ady tena berka ny ataon'le vazaha amin'le Islam ke tena ady berka marikoriko. Tena sérieusement, ohatrin'le ady ataony amin'ny gasy ihany, ohatrin'ny ady ataon'ny Frantsay amin'ny gasy ihany. Zao zao ny Frantsay dia mirelayer an'izao tontolo zao hoe mikorota amin'ny Madagasikara, feno maty ao Madagasikara, manjavona ny ankizy ao Madagasikara. Ny Frantsay, RFI, manaparitaka an'izany ao amin'ny média amin'izao fotoan'izao, ka ozy hoe berk marikoriko be anahy mihitsy, tsisy ohatr'izany le fomba fiadin'le tandrefana sy kristianina, tandrefana vazaha amin'ny Islam sy amin'ny Madagasikara.
de tsotra be le izy raha mandinika kely matematisiana de tonga de mandeha le izy malagasy zany ny islam tokony ho silamo actuel be le zavatra resahana actuel be iainana am'izao fa tsy hoe zavatra iainana foroporonona na ohatran'izany sanadrian'izany ny islam zany ny islam ny fahavalon'izao tontolo zao ankehitriny fa indrindrindrindra ny tandrefana sy ny jiosy lazaina fa jiosy fa zay aloha tsy za aloha tena mialatsiny fa tsy mihina hoe jiosy zany reo vazary hoe le miseho azy jiosy ireo zany le Israel resahany zoko teo zoko mantsy hitako hoe fanatika be an'le judéo-chrétienne de tonga de manakihana be an'le islam sady manitsinitsy be tsotro vao fotsiny gratuitement de fa liko zoky hoe inona ny atao hoe islam actuel be le islam satria fahavalon'izao tontolo zao ny atao hoe islam zanaharany lanitra sy ny tany fahavalon'izao tontolo zao fa tsy tia an'la zany so hoe lahy mieritreritra hoe nafoiny ny zanany latokana ao an'lahy nefa ialahy raha tsy mafoy ny zanaka latokana ny lao anazy izany Andriamanitra lasa izy ka zay aza foroporonina de resaka fanatisy moatra zany ny enlaka zay le kozika hoe zay nge le mampome an'le intellectuel malagasy sasatsasany tsy haiko hoe mitondra makaiza le baky mitondra makany amin'ny hoe système babylonianina ve sa hoe tena fahalalana tokotrany tena fahalalana marina fa manao fanatisy milafa aza miresaka ny zavatra tsy fantatra lahy ny islam ihany ny fahavalon'izao tontolo zao am'izao fa le koziny la hoe ballet d'Israël tsy islam en tout cas tsy islam en totalité fa sunnisme ny sunnisme ny vonoany lisany ao a-Palestine tsy anaovan'ny lisan'ny génocide ary anaovan'ny lisan'ny terrorisme lisan'ny kristianina sy lisan'ny jiosy milaza fa jiosy am'izao 2026 zao ny sunnisme no ravan'ny lisany fa en fait mazava ho azy ny islam ny tena hidivan'ny lisany fa ny sunnite aloha ny tratrany lisany de simbainy lisany de mitambatra ny kristianina sy ny jiosy animba ny sunnite satria te hanenjika hatrany an'le islam fa maninona aki prophète le crime ny islam boky al-Koran de maninona manenjika an'le boky al-Koran ary satria misy zavatra tsy zakany ny ati-doha ao misy zavatra avy noho ny Occident ao sy zao tontolo zao ao guerre contre l'islam de io ataon'ny Donald Trump io ataon'ny Frantsay io tsy George Bush vo nanakerikely reo Amerilokany reo mba tsy lazako itenitenenako foana eto hoe fatipatina Amerilokany de ny anenjika anay salamo foana mba tsy mantiny lolo zany le mila mba vakianareo tena olona le olona lazaina fa nianatra eto amin'ny tanàny mba vakio zany de mba aza vao fa aza de variana loatra any amin'le tontolony efa tsy niodina ntsony teto amin'ity tanàny ity zay le kozika hoe fikana borizahana sy fikana am'seho anina nefa tsy seho mahay nefa ny ambakana iadala ihany ndraindray vakio le zava-misy international fa ny islam ny fahavalon'ny Occident sy fahavalon'izao tontolo zao inona ny islam araka ny koziko teo hoe zanahariny lanitra sy ny tany sy ny boky nahidiny tamin'ny mpaminaniny tsy Corée du Nord no nitafihany na i Inde no nitafihany na i Chine no nitafihany fa ny sunnite no nitafihany de ny chiite no nitafihany
sous-couvert ny tena hoe ny arrière-pensée ny hoe hiady amin'ny islam. Zay raha tena mbola samy cause a. Tena mbola samy cause zay hoe reny en septembre reny a, de mitovy am'le zazakely sy le olona anankiroa tao amin'ny valan'omby a, ny resaka cinéma fotsiny reny en septembre 2001 moa izy reny safiry ka 2006. Tsisy an'izany hoe avion zany na fen'olona bomba atomika ary ao anatin'le avion ka hoe harodana gratte-ciel zany. Ratsiraka Didier fa ny cause an'izay tamin'ireny. Hoe tsy possible, tsy possible cinéma reny dada, ratsiraka Didier tsy salamo fa cinéma reny izy ratsiraka. Ialahy raha miditra amin'ny tena ny territoiran'ny Amerikanina zany 5 segondy ialahy de tsisy tsony. Ka raha tsy nandry izy hoe ilona misy avion de brom tonga de nirodana ohatran'ireny démolition reny le immeuble. Cinéma reny idiabolisena ny islam de natao sorona mihitsy ny olona 3,000 idiabolisena ny islam jereo hoe tonga hatray izy ny adalan'izao tontolo zao sy ny adalan'ny Amerikanina sy ny adalan'ny kristiana noho ny tsy fitiavana boky ray satria tsy naresy an'le boky na Einstein na Spinoza na Descartes na Darwin na Peter na Paul Knoly mifoka moly boky ray bainina mifototry zany rehetrarehetra zany boky ray a. Fa le boky tsy vitan'ny lany tonga de anjara azy hoe fa ankolaka ny anenjehan'la zay fotsiny ny zava-misy eto an-tany amin'izao 2026 zao. De miresaka sionisme indray tsika. Sionisme ange tsy voatery hoe islam tsy voatery hoe araky n'le boky ary zara tena samy teny hoe tsy idiran'le sionisme sy le siisme mihitsy amin'le boky afa-tsy ny hoe izy miady ngamba ny sisy. Zay sisy izy miady amin'izao tontolo zao sy miady amin'ny Amerikanina sy miady amin'ny Occident. Zay sisa ny mahasalamo azy fa sisan'izay tsy mamaky boky zany izy ary tsy nandinika an'le boky Coran ary tsy nanao debata amin'le boky Coran. Fijeriko azy zany fa tsy hoe za akory ny hoe izy. Ka ny sionisme ny ampijalijaliny lasy ambanimbaniany lahy fa tsy nisy lamina mandrakizay sy resy ny lahy averiko ihany mandrakizay za eto migarantir maminany amin'izao 2026 zao fa tsy ho resy mandrakizay io boky io mandrapatapitra zao tontolo zao io alikoranina io ninonninona ataon'izao tontolo zao zay romotra mafy sy te hiady amin'io. Any Chine ny alahy hoa miady raha tena lehilahy, any Inde alahy miady raha tena lehilahy, any Antsaikitsony, any Canada alahy miady raha tena lehilahy. Fa maninona ny zazakely sy vehivavy ao a-Palestina efa ho tsaikitsony efa ho ray hetsy mi-exagéré kely fa le olona maty ny ray hetsy fa le zaza mambehivavy ny 70% 80% an'ireo zaza mambehivavy de tsy haiko hoe ady takiny ahoana zany adiny lisan'ny Israel zany, lisan'ny kristianina zany amin'izao 2026 zao. Zany ve ny tena mba no moa filazany zany virilité an'laisany, virilité mamony zaza mambehivavy ao a-Palestine amanalina, virilité any Benyamin Netanyahu, virilité any Donald Trump.
sy ny alieny. De zany zay sy tiavan'lahy hoe l'islamy le balé d'Israël. Nefa ny Israël lahy mamony zaza amam-behivavy. Aman'alina amin'izao 2026 zao eo amason'izao tontolo zao. Tsisy miteny, tsisy manakihana. Boko Haram sy Nima tsy Afrika foana ny averimberan'la RFI isan'andro zao. De gaga lahy rehefa likiden'ny bandy tampoka amin'izay rehefa tratran'ny bandy any amin'ny sistosy. RFI ny koziko. De lahy malagasy indray miresaka hoe Ibrahim Traoré patati patata. Nefa zany resaka zany tsy azony lahy. Fenjehan'lahy ihany koa satria lahy manala sala tandrefana avy lasa tatsinanana. Ny sainy lahy sy ny fon'ny lahy mandry aty amin'ny tatsinanana. Fa ny sainy lahy mandry makany andrefana. Rehefa niditra teto Madagasikara ny fivavahana namadika ny sorabe ho soratra latinina nampidirin'ny bourjaniste. De manala sala lahy. Rehefa manala sala de nul ka. Nini lahy zany de nul lahy. Miresaka sunita indray tsika. Ny islam zany tsy tokony ho resina aiza n'aiza sy n'iza n'iza. Par définition ary par excellence satria zanaharin'ny lanitra sy ny tany no garantir azy sy mipermettre azy sy nandefa azy. Fa matoa resiny sunita sy resiny shiita de tokony heritreritra izy hoe mbola islam ve ny ataony sa zavatra hafa. Matoa ny zanahan'ny anglisy sy ny frantsay zao tontolo zao de tokony heritreritra izy hoe ahoana. Hatramin'izao moa zany mbola zanahan'ireo firenen'ireo, reo kristianindreo zao tontolo zao. Na ny tenin'izao tontolo zao ary de ny tenin'ireo. Ny islam, ny alkoranina de mino an'i Jesoa Kristy. Zay Jesoa Kristy mino an'ilay Mesia zany, zanaky Maria. Ary tsy vita mino an'ilay Mesia zanaky Maria ny islam fa misy mihitsy toko, soraty ny anarany, toko na soraty, Mariam ny titrany. Tout le contraire ny Israël, sy iala amseho Israël, sy iala amseho miaro an'i Israël. Tsy mino an'i Kristy ny Israël. Ary manenjika an'i Kristy ny Israël. Fa mbola miandry Mesia ny Israël. Tahaka ny shiita koa mbola miandry Mesia kotsy. Nefa le Mesia efa io courant io, le Mesia amin'izao moa zany. Tiako tenena ny Israël tsy mino amin'ilay Mesia, bainina. Fa ny islam manana tantaran'ilay Mesia izay tsy eritreretintsika ary tsy ampoizitsika mihitsy. Ary tena mino zato isan-jato ny tenanay fa zay le tena tantara. Mesia zanaky Maria, tsy zanak'Andriamanitra data. Latokana na vavitokana tsia, zanaky Maria. Ilay Mesia zanaky Maria. Ho an'izay tsy tia Maria koa moa zany de efa kopy koa ianao hoe misy koa ny tsy tia Maria, mankahala Maria. Misy indray nefa manompo Maria, mivavaka amin'ny Maria. Nefa ilay Mesia zanaky Maria. Maria Katsoa le iran'ny lolo. Miala ny ary Maria Katsoa, moninao andotapenaka. Zazabodo tsy arinono, nefa efa matotra firesaka. Niova ny ankizy ankehitriny,
aniza mony tsy ny ratoizany hatrany ampianarana nitory maso tapaka azalakony zy madama torovana sy reraka o matyany ao kiala Marie Katso fa iny Marie Katso ka Marie Katso iny fa le resatsika teo i Jesoa Isa zanaky Marie ny Slamma tsy mandà fa manana tantara any Jesoa zanaky Marie hafa mihitsy zay tsy apozanao tsy tao an-tranomby niteraka fenao tsy te hirara sy tsy te handalina tsy te hikaroka zany ny Israelanao tsy mino an Jesoa ny Israela nefa mahagaga sy mampome hoe le Israela tsy mino an Jesoa sy le kristianina mino an Jesoa ndray miaraka miady am'le Islamma sady mino an Jesoa no mino an Torah ny Islamma sady mino an Kristia tsy hoe mino an Kristy fa manana tantara sady manaiky ny fisian'ny Jesoa zanaky Marie no manaiky ihany koa ny Torah ny boky 5 voalohany ao amin'ny Baiboly tsy hoe Pentatoko Pentateuque tsy Pentatoko fa Pentateuque boky 5 voalohany ao anaty Baiboly de anjaranareo am'izay sisa mandinika hoe aiza ho aiza ny cadre misy anareo ny jiosy tsy mino ny Islamma tsy mino ny Coran sady tsy mino ny Kristy fa hoe izy ihany ny fantany ny kristianina mino an'ny Torah fa tsy mino any koa ny Coran ny Islamma ndray sady mino ny Kristy no mino ny Torah de asakasakareo am'izay hoe izy ka zay ko izy hoe ny Israelanao zoko tsy mino any Kristy io arovanao be lazainao fa l'islam est le balai d'Israël ozy ianao tokony niteneninao hoe le sunnisme et le siisme est le balai d'Israël et du christianisme zay ny tokony fa tsy l'islam fa ny Israelanao tsy mino an Kristy de aroviny ianao zany le zavatra mba misy zavatra ty fototra hitonga fitorana ohatran'izany le zavatra fa tsy tonga de hitsina be fotsiny ohatr'izao zoky de ohatran'izay le izy ny zavatra ataon'ny Israel ny jiosy sy ny kristianina ao Palestine am'izao 2026 zao dia terrorisme autorisé, génocide autorisé, légal, ary largement relayé par tous les médias internationaux et surtout la France. L'islamophobie à outrance et la destruction de l'islam par l'évangélisation nefa terroriste autorisé mamono zaza mambevavy amanal bombarder hôpital bombarder journaliste mamono journaliste satria olo ny vonoiny Hitler ka rehefa Hitler ny nanao an'lany zany raha lehilahy ala de ny allemand apoka ry juif fa inona ny idiran'ny musulman am'izay zavatra nataony Hitler ny lisan'ny tany zavatra mampome kely ohatr' zany kely Occident sy le juif zavatra mora vonoina kely mora simbaina kely ohatr' zany kely zao ny zavatra malaza ao France zao rehefa nahalalany maître de la refondation de la République de Madagascar ny aterineto ka lasa mora fa arivo de mahazo ray ziga
de fantatray tsara ny zava-misy any Fransa am'izao fa zany zavatra resahako anao zany zoky a de andana renao ary miaraka amin'ny rasiste ny suprémaciste amin'ny droite ny extrême droite frantsay sy mimpanjanaka frantsay rehefa ohatran'izany ny fisainanao raha sahanao no miteny hoe l'islam est le balai d'Israël. Ianao ny zesta ty amin'ny tanàna ty fa ngay iverinao fa misy olona matahoatsanao aty zoky e aty amin'ny Madagasikara anay aty hoe ny anananatra kely afaka baka kely sy anana teo de hoe tonga de miseho manitsinitsy be eo tsy ihany afa tsy afaka baka raha olo loatra ny zoky ny afaka baka alefaso ny argumentation ny zoky argumente mec vas-y argumente qu'est-ce qui se passe dans l'espace averiko ihany terrorisme autorisé banalisé à travers les réseaux largement relayé par les médias internationaux et surtout françaises. Terrorisme autorisé rehefa mba ny salamo mba mitifitra tsy mifora kely folo reny akanga reny hoe folo roapolo andre kaky eo za mifanozona ny eran'izao tontolo zao maherisetra terroriste zao taoko hoe tsy ny salamo fa ny sunita ohatra zany satria ny zavatra misy nke de ny sunisme ny mireprésente lazaina fa orthodoxe lazainy tandrefana fa orthodoxe mireprésente ny islam ny sunisme fa avereniko tsara hoe sunisme foana ny tokony ho resahanareo na siisme fa aza miresaka islam zany raha tsy namaky coran aloha sy manao débat ao amin'ny coran sy mandinika ny coran zay ny islam fa tsy dikan'izay zany Boko Haram tsy haiko état islamique tsy haiko Ben Laden tsy haiko iza daholo Saddam Hussein Kadhafi ce sont tous des sunnites ce sont pas des représentent forcément l'islam. Mais l'islam, c'est simple, c'est un bouquin, book ray. Zay ny islam kasi. Manaraka an'le boky ve Ben Laden, ny sunisme, ny shiisme, anjaranao mieritreritra de anjaratsika mieritreritra. Tiako tenenina hoe le tena vrai islam mbola tsy mijoro. Fa rehefa hijoro ny vrai islam de ho ravo zao tontolo zao, ary manomboka voalohany indrindra de Babylone. De tsy iza fa ny tandrefana zay efa memirotana tsy kelikely de ny Israel lazainy zoky za aleoko le Israelako le malagasy mifora na iza na iza zay ny Israelako zay malagasy mifora na iza na iza ary tsy mety raha tsy mifora an'izany anontanio zany ny Israelako fa tsy le Israel fanatika ny zoky mpamony zazakely sy mpamony vehivavy sarim-bavy alahy raha Benaminina ny Antanahoy alaka mieritreritrino hafa maina tiako teneny hoe tsy lisa manenjika ny islam ry Donald Trump sy ry Benaminina sy ry etsetretsetra ry tandrefana fa lisany tsy namieritreritry hoe ho hafa maina lisany tiako tenenina hoe tsy hanody any lisany zao atao lisa zao atsoatsy fa izahay mimpaminaniny amin'zaoko zao ataona izaoko zay ny avant-garde pour la rénovation de l'islam. Ka zay ny koziko hoe alohaloha za mba hanao droit de réponse kely any zoko hoe inona ny atao hoe islam fa tsy manao affirmation gratuite ohatr' zany hoe l'islam c'est le balai d'Israël zay ny koziko hoe ifototra amin'ny zoky zao zay teniny zoky zay de amatotra ny zoky ary ame any zoky tsy fantatry zoky angamy mpanozona de atsiaro zoky de na zoky anenina mafy na zoky fatorany zavatra ny teneniny vavany zoky
zany ny aty fa tsisy resaka hoe resaka fietsaram-belatsiana na resaka zavatra fimpenina na resaka zavatra foroporonina na resaka zavatra sambosamborona fa rehefa sa zoko manao an'izay affirmation gratuite ny zoky zay dia amatotra ny zoky zay ary andrava ny zoky tsy kelikely zay mandrapatsisy tsony ny zoky ka zay mba miresa le zavatra fantatra fa tsy hoe nomeny ny fanjakana malagasy baka akory dia mieritreritra ny tena hoe tena mahay marina raga sy hoe manao palitao kely ohatry ny ratsakom-bazaha akory dia mieritreritra ny dia mody manao solomaso dia avoaka daholo ty diplôma fozahorana kadradraka rehetrarehetra ity zay tsy mitondra nininona teto amin'ny firenena teto na ray santimetра fa vao mahay mitsororoka mitrikasana sy mirendrika tranika aleolon'ny olona raha mihaino any fomba gasy sy ny sasany rehefa leo izy ny farany. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar.